amin'ny fahasavan'ny tompontsika. Ny boky ny Joba toko 2:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 no aoka ivelatra eo an'loantsika ao anatin'izany no akatsika ny avatry ny tombondray havana amin'ity anio ity. Anisan'ny tantara tranainy indrindra ao amin'ny testamenta taloha ry havana ny boky ny Joba. Ny hevitry narana hoe Joba dia ilay nenjena na ilay nankalaina. Hitantsika amin'ny fiainan'ny Joba ilay niarany zavatra maro samihafa. Mirakitra fahendrena ity bokin'ny Joba ity. Ahitana zava-dalina ny amin'ireo zava-tsatra izay miseho amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia Joba zany. Ahitana ny fomba sy ny toe-tsaina nentiny niatrika zany fahoriana izay niatra tamin'izany. Hitantsika tsara fa na Jehovah aza dia niaiky fa izany Joba zany dia tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany hoy izy, fa marina sy mahitsy izy sady matahorin'Andriamanitra ka amin'ny fahadiny ratsy, kanefa dia nitondra fahoriana mafy izy. Hita ao amin'ny tantarany hoe maty avokoa ny zanany rehetra, fongana avokoa ny harembeny rehetra, feno aretina ny tenany. Misy hafatra lehibe ry havana tian'ny mpanoratra ny bokin'ny Joba ampitaina dia izao: ny antony hitondran'ny olo-marina ny fahoriana, ary mampiseho amintsika ihany koa fa tena misy izany mpivavaka marina, olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ary zany olo-marina zany dia tsy vohozongozona na manahoana amafy ny fihizany toetra. Ary rehefa maharitra zany olony zany dia izy fitahiana vaovao izay avy amin'Andriamanitra amin'ny farany. Izay no ambaran'ny bokin'ny Joba. Raha ny marina dia zao ny hoe ny olona tena mpivavaka marina dia tsy mikendry azo tombotsoa fotsiny amin'ny fivavahana. Azo tarafina amin'ny bokin'ny Joba zany. Satria mantsy ny hevitry sy ny olona tamin'ny fotoan'andro dia hita ao amin'ireo hevitra eo sakaizan'ny Joba telo laza fa arakaraka ny fahatsara-panahin'ny olona ny fahasambarana. Zany hoe rehefa tsara fanahy izy dia maninona? Sambatra izy zany. Ary mifanentana amin'ny ara-tsi-panahy ny fahoriana. Zany hoe rehefa ratsy fanahy dia maninona? Iaran'ny fahoriana. Ny hevitry ny olona dia zao hoe ny olona tsara fanahy dia tsy maintsy miadana, fa ny ratsy fanahy dia fadiranovana. Ka matody Joba fadiranovana dia misy raha ao zay. Fa ny fahasambarana dia valisoa-mena izay matahotra an'Andriamanitra. Fa matody Joba hiaran'izao fijalian'izao dia nanota tamin'Andriamanitra izy. Eto amin'ny toko 4:7 avana malala dia mamaraparana ny tenin'ny Joba eto. Misy fifandarana lava reny tao aloha tao. Mahatsapa eto Joba fa tena mahery eo Andriamanitra io. Mahery ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tsapany fa ny fahalalany dia kely. Hoy izy hoe miaiky. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fahalalanao. Miaiky izy fa tena Andriamanitra azy atokiny io Andriamanitra io. Andriamanitra azy fonany io, ibebahany io. Ary ny hevitra izy fa tsy netiny nataony. Ny teny tamin'ny tsy amin'ny fiheverana momba n'Andriamanitra izy. Dia eto izy resy lahatra. Anteravana raisika ny lohateny anankiray manao hoe ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Manahoana moa zany ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra zany? Voalohany ry havana, miaiky ny heriny. Resy lahatra Joba eto fa mahery io Andriamanitra io. Manaiky ny maha izy azy an'Andriamanitra izay tompony hery sy fahefana izy. Naseho an'Andriamanitra any Joba ry havana ny maha Andriamanitra tsy toa azy
tsy refesy mandidy azy any amin'ny toko 7:30 andiny hoe ao anatin'ny tafio-drivotra no miteny amin'ny Joba Jehovah milaza ny heriny sy fahefany zany. Rehefa resy lahary Joba ny amin'izany herin'Andriamanitra zany dia nanetry teny izy, niaiky izy fa ny teny tsy ampiheverana momba an'Andriamanitra. Hita taratra ao amin'ny teny eo aloha zany. Tsapany fa lehibe Andriamanitra ary tsy azo ferana ny fisainan'Andriamanitra. Marina izy, mahery izy, ary manomeny tsara, manomeny ratsy ho amin'ny mpanompony izy. Tsisy azotsika atao afa-tsy ny fanekena zany herin'Andriamanitra zany. Ary zany ry havana malala no voalaza amin'ity toko 4:20 milaza zay hoe Andriamanitra dia tompony hery sy fahefana, tsy takatra ny saina ny fahalalany. Resy lahatra tanteraka ny amin'izany fahalehibiazan'Andriamanitra zany ny Joba eto, fa tsy manapetra ny herin'Andriamanitra. Tompony hery sy ny fahefana izy, tsy hitalany ny fisainany. Hoy ny voalazan'ny Romanina ny hoe fa izy no anton'izao rehetra zao, izy no miazona azy ary izy koa no antony izy. Hoy Romanina toko 12 andininy 7:30. Ary tsy misy maharombaka zay eo an-tanan'Andriamanitra, tsy misy mahasakana azy tian'Andriamanitra atao, tsy misy sainy atao. Filazana an'izany no ambara eto amin'ity toko 4:20 avana malala hoe ny Andriamanitra ino ny Joba, Andriamanitra ny tompony hery sy ny fahefana. Ry havana malala amin'ny tompo, mba tsapanao ve ry havana malala fa tahaka izany koa ny Andriamanitra ao? Resy lahatra ve ianao fa tahaka izany ny Andriamanitra ao, tompony hery sy ny fahefana? Inona ny tsainy atao? Rehefa aseny miantona ny orana dia miantona io, rehefa aseny milatsaka io dia milatsaka, fa tsy hoe tohanany mpanoboritsy na hoe tohanany zay moa le manana tohanany mpanoboritsy io dia tsy mety milatsaka ny orana. Eny mety misy tokoa ny asan'ny fantatra. Fa rehefa Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefany, eketsika izany, eketsika ny fanefany, tsy afaka andodanitra sika, falifaly daholo fa nrotsaka ny orana avy amin'Andriamanitra io, fa tsy hoe nambarin'olombelona. Miaiky an'izany venao. Dia ny amantsika dia ny hoe resy ve ny Andriamanitsika tahaka an'ireo jiosy tany am-pahababona, dia mijery antsika ao anatin'ny fahoriana ve Andriamanitra, ao anatin'izao fijaliana izao? Tsarovy fa mandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy, fahafatesana ilay fahavalo farany ho resena ozy, tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy aty an-tany izy. Isika ilay difotra ao anatin'ny olana goavana isan'andro, ny aretina, ny tsy fisina, ny fahantrana. Tao milaza ny hoe resy ve ny Andriamanitsika? Tsarovy ry havana, lesona lehibe ampianarin'ny Joba antsika ny hoe masy mandidy amin'ny fitondrany antsika Andriamanitra. Ny anjarantsika dia ny miaiky, fa isika dia kely sy bitika eo anatrehan'Andriamanitra, manana hevitra hiverina antsika izy, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Inona no azontsika atao manoloana izany fahalebazan'Andriamanitra zany, manoloana ny heriny sy fahefany, na dia mandala mafy sy fahoriana aza isika, miondritra ampinoana, ampanetretena, zay no azontsika atao. Fa tsy takatra ny sainao mihitsy, tsy takatra ny saintsika mihitsy na oviana na oviana ny hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Raha izany no mantsy no izy dia tsy Andriamanitra tsony Andriamanitra, satria fa hainao daholo ny ho an-tsain'Andriamanitra. Andesika iombona amin'ny apôstôly Paoly, ka teny amin'ny faharesen-dahatra ihany manao hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa zay tian'Andriamanitra, dia zay voantso araka ny fikasany raha teo. Romanina toko 9:20, ny zava-drehetra dia miara-miasa. Mino fa matoto sisy ny orana misy asany zany. Mirotsaka zao ny orana, dibo-drano indray Antananarivo, menimenina indray. Be loatra ilay ty orana ty, kely io manahirana, be io manahirana.
koa ny tononkiratsika protestanta manao hoe ry tompo tena mahagaga loatra ny asanao sy ny fisainanao, tsy misy saina mety mahatratra ny fahendrenao sy ny herinao. 2:7 dia toy izany rado amin'ilay hira hoe tsy ho takatry ny saiko zay rehetra lahatra ao. Dia ampianaro izay mba hatoky ianao. Zany ny zava-dehibe antsika ekeo ny herin'Andriamanitra fa manana izay fikasany tsara ho amintsika izy. Resy lahatra amin'izany Andriamanitra lehibe izany venao tompo sy ny hery fahefana. Fa izany ho Andriamanitra io mahalala ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra ary mitondra ny zava-rehetra eo an-tanany satria masy mandidy izy. Tsy misy zavatra impossible amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zay rehetra fikasan'Andriamanitra dia tanterahany ary tsy maintsy tanterahany zany. Zereo tsara fa raha mamaky ny bokin'ny Joba tsika dia vitan'Andriamanitra hatramin'ny naniraka ny satanany anam-pahefana amin'ny Joba. Hainy ny zavatra rehetra fa na satana milaza fahavalogoavana aza baikon'Andriamanitra zany. Dia andeha fikitra aminy, andeha hanavao ny fanorantenitsika isika hanompo azy tsy alaminy mamora na mizatra. Ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ary havana dia tena hoe miaiky fahalebazan'Andriamanitra, miaiky ny heriny. Faharoa dia zao ny hoe mahay manetry tena sy mibebaka. Ny olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia mahay manetry tena sy mibebaka. Afaka isika ny andininy fahaenina azafady. 5 amin'ny aran'ny tompo manao hoe fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao, koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy laveninao. Hitantsika tsara tambolohany teny hoe Andriamanitra aza miaiky fa lehilahy marina mivavaka tsara matahotra an'Andriamanitra i Joba. Kanefa eto izy dia ny hoe miaiky sy mibebaka. Haina dia ny marina sy ny mahitsy sy ny matahotra Andriamanitra aza mila fibebahana. Iza moa isika tsy mila zany mibebaka zany. Miaiky eto amin'ny vovoka sy lavenina ozy izy, eo amin'ny vovoka sy lavenina. Ny vovoka dia milaza ny amin'ny fanatreteny zany, alahelo zany. Lavenina milaza fahalemen'ny olombelona zany, milaza fanetretena mafy zany. Any mipetraka eo amin'ny lavenina olona manetry tena sy miaiky. Famantarany alahelo sy fisaonana. Zany hoe mihinana lavenina zany dia milaza hoe alahelo mafy. Salamo 2:7 hoaniny izy zany natao eo amin'ny loha izy zany na atoriany ipetrahana izy zany. Milaza alahelo, milaza fisaonana zany hoe tsy nitsinina malemy, tsy nitsinina eo anatin'ny Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana. Vokatry ny feonan'ny Joba tamin'Andriamanitra eto dia tena niaiky ny fahadisoana izy, ny fony izy, fa mbola tsy tena nafantatra an'Andriamanitra. Ankehitriny aozy dia nahita maso dia miaiky ny fahadisoany amin'ny fisaonana sy fanetretena. Zay ilay vovoka sy lavenina. Andriamanitra nampandiny tena azy dia niaiky ny elony izy noho ny teny tsy voahevitra izay nataony tamin'Andriamanitra. Andingiravana ny Joba 7 misy teny izay somary teny hafahafa ihany nataon'ny Joba nanarana n'Andriamanitra azy. Joba 7 andininy 7 ka hatramin'ny 9 kitsika miaraka. Misy tsina tahaka ny lehilahy fa nady nanao aho ka mba fahataro aho. Anaisotra ny rariny amiko va ianao, hanamelo-ka va ianao, ka hanamarina ny tenanao kosa, manatsamby tahaka an'Andriamanitra va ianao, ary mahay mampikotrokotro-peo tahaka azy va ianao. Io le hoe eo ambony hoe dia namaly an'i Joba teo amin'ny tafo irivotra Jehovah ka nanao hoe tenin'ny Jehovah zany. Raha vakina amin'ny diketeny hafa dia ny hoe misy kina ary ho tena lehilahy fa anontany anao akavalio izy. Sainao lavina ve ny fitsarako, ka izao ny diso fa ianao ny marina. Tao amin'ny hevitra Joba zany matoa hiara-pitsarin'Andriamanitra. Joba dia
tao Andriamanitra nitondra ny tsara ka ny tokony ho izy to nanameloko an'Andriamanitra Joba teo. Sainao lavina ve tokoa ve ny fitsarako ka izao ny diso fa ianao ny marina hoy Andriamanitra tamin'ny Joba. Nanetry tena izy ny bebaka izy. Volaza matsy fa ny fikekeloka ny fibebahana no andraisana famelan-keloka. Iny fa ny olo marina tahaka ny Joba azy mety solafaka amin'ny fahotana ihany. Ekeo ry havana ny adisoana rehefa diso, rehefa mifanena amin'ny tompo ianao ao anatin'ny teniny, aza mezaka manamary teny, aza manao ny tenanao endry ho ny ten'Andriamanitra, fa manetreteny eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Zany ny toetsain'ny Joba eto. Lehilahy marina, hay na marina azy, rehefa misy fahoriana mafy atrena, tafalatsaka amin'ny fitsarana an'Andriamanitra, famezatsy ny azy. Rehefa mandalo zava-tsahatra tokoa dia miaiky, miafara ny fibebahana. Zany ny zavatra hitantsika eto. Ary moa tsy mitovy amin'ny tononkiratsika manao hoe efa trotraky ny adi-tsaina vao naninona vao nahatsiaro ny tompo. Rehefa voakapoka, rehefa ao anatin'ny adi-panamamay mahatsiaro ny tompo. Ravana eto ny tompo, ny fekekeloka, ny fibebahana, ny fanetretena no azahoana ho famelan-keloka sy fanandratana anao. Aza mba ho isan'izay mpanamary-tena ka milaza fa tsy mety diso fa ny hafa ihany ny diso. Tsy mahita fa tsy ny kilema ny hafa, tsy ny fara tsy ny hafa, fa meteza ihany koa ravana malala, meteza hibebaka. Fa voalaza ny ten'Andriamanitra tsy misy marine na dia ray akory azy. Fiainan'ny olona tsara firaisana amin'Andriamanitra zany hoe mibebaka, manetry tena isan'andro isan'andro. Hoy ny voalazan'ny oabolana ndreko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalambin'ny folo hoe tsarova fa ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana, ary ny fanahy mirehare mialoha ny fahavona. Tandreny fa io fereharianao io, tandreny fa io fizahozahoana io, io fiavonavonanao io, manomboka eo zany dia manomboka hienjery ianao, manomboka hidaraboka ianao, manomboka ho lava ianao. Zay no nahavoan'i Joba, mibebaka izy eto. Raha tonga amin'ny fibebahana ianao, zareo fa manomboka koa ny fanandratana anao, fa manomboka ny fiavonavonanao sy ny fireharianao, manomboka ny fianjaranao. Rehefa mahita fa diso, mibebaka, manetry tena, aza miezaka ny hanamary tena fa tsy azahoanao sitraka amin'Andriamanitra izany. Raha fitinina ry havana, ny olona tsara firaisana amin'Andriamanitra eto izao, olona miaiky ny herin'Andriamanitra ary faharoa mahay manetry tena sy mibebaka. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.